Kolonel Mikael Niafa sareo omaly valiteny zay tsisy ny rarahina anareo zay tokana ety nareo no mangataka ny hoe ministra ny namanareo dia tsy raisina ministra zay mametraka dika zany hoe tsy manana fahaizana zeny hery-zoa namanareo satria zay no tenen'ny Kolonel Mikael valikafatra aloha mikasika an'izay mikasika ny hoe hery-zoa tadiditsika tsara fa nisy karazana inona ty communication navoakany président Colonel Mikael tany Moramanga mikasika ny hoe mijoroy ianareo tanora mandraisa anareo andraikitra ka disy ve ny tanora izy ry zareo tsy hiantso anay tanora hoe avinareo omena place tsy hiantso ry zareo dia mahadiso ny tanora ve ny nandefasany ry zareo CV satria ry zareo fa tsy hiantso dia nandondona ary ny tanora satria manaiky ny fitondrana zay misy ankehitriny dia nandondona ry zareo nametraka CV dia mahadiso ny tanora ve zany raha inona ty raha ataontsika hoe nametraka CV izy ny amin'ny hoe fandraisana andraikitra araka ny teny zay nataony tany Morambanga hoe mijoroanareo hoento ny fanjakana mijoroanareo mandray andraikitra ary tsara homaritsika fa hery-zo tompoka tsy président GNZ ao anatin'ny collectif du mouvement GNZ izy ny collectif du mouvement GNZ dia tsy misy lohany tahaka ny tolona tany amin'ny 2024 mandraky ty androany tsy misy lohany io mpitondra teny no nahafantarany maro any hery-zo GNZ ary ankehitriny hery-zo GNZ influenceur ny GNZ Madagasikara influenceur ny GNZ izy influenceur ny GNZ ve izy dia ilainareo hitabataba resaka bonbon coco ilainareo hitabataba resaka inona ty resaka hoe traiteur na sakafo ilainareo hitabataba resaka inona ty hoe ataontsika hoe resaka fanatanjahantena amin'ny maha influenceur ny GNZ azy no mahatonga azy mitabataba mikasika ny tolona zay nataony collectif du mouvement GNZ fa tsy orina etoana izahay rehetrarehetra reo ary mbola ho maro misantatra azy fisantarana azy ary famelomana ny tolona nataonay androany fa tsy misy mpitarika ny GNZ raha misy GNZ anankiray samborinao na roa samborinao dia tadidio fa misy GNZ manarivony amanaliny agny ho agny inona manodidina agny ho agny mety ho tonga rapitsa afaka pitsa ka tsy vahaolana ny fananganana ady amin'ny collectif du mouvement GNZ tsy vahaolana ny fanaovana déclaration ady amin'ny collectif du mouvement GNZ fa vahaolana iraisana ny tombontsoan'ny firenena mafimafy atao mafimafy ka rin amba rindrina le téléphone zay amtenena fiantsona ofisialy ny vahoaka malagasy efa sitona lakolosy izahay efa naneo tampilaminana hiatezeranay sy ny fahazompanantenanay 5 tsy noenona ny feonay hatramy voalohany dia fandravana sy fanovana rafitra takinay 5 ankehitriny na vilalana tanteraka ny tanjon'olona manjaka ny kolikoly sy fanondranana atsokosoko diarem-pirenena tombotsoan'ny olobitsy tsy azo ekena intsony izao zava-misy izao ny mafia no mibaiko sy mitondra ny firenena tsy izao no fanarahana tsy izao no natenain'ny vahoaka tsy azo leferina intsony ny monopole ara-toekarena sy ny tsy fandoava-ketra ataon'ireo vondrona karana sasany izay mihevitra ho ambony lalàna ka mibaiko ny mpitondra potika ny firenena marobe ny fitakiana tsy voavaly jery-sorano no notakiana kanefa basy stanky mitonga na dia lefa fahana kely azo teo azy dia navadika fitaovana fampitahorana ankehitriny ary manana porofo izahay amin'izany zavatra rosina izany satria efa misy aminay ireo natimidena tsy ekenay ny fisamborana sy fandrahonana tao amin'ireo namanay tsy anaiky sy ampanginina anay izany ry vahoaka malagasy efa nijoro izahay ary mbola hijoro ho an'ny tanindrazantsika noho izany
rehetra diso fanantenana sy leo itsirariny izahay. Ianareo mpianatra eny amin'ny université voatafika isika, tsy izao no fanarahana, aza manaiky hovidiana vola, aza manaiky hovidiana toerana, aza manaiky hovidim-boninahitra koa mitsangana. Ry tanora, aza manana ia. Ianareo syndika rehetra tsy akanavaka, mbola tsy voavaly ny fitakinareo. Ny sasany namem-paosy, ianareo kosa mbola mijaly, aza manaiky lembenana intsony. Ianareo efa nahavita service militaire nefa tsy nahazo re-engagement nam-panantenainy, aza mangina ndao ijoro. Ianareo leon'ny fahatapahan-jiro sy rano tsy misy vahaolana hatramin'izao, zo fototra no takiny ndao iara hitsangana. Ianareo tatsaha izay nararotony mba ahafahana ampidinana vidim-bary, eto koa eto hoe merci président fa nidina vidim-bary, fa inona ny ao ambadik'izay? Mitsangana ihany koa ianareo, aza manaiky miaro mpiara-mombona antoka amin'ity Madagasikara ity daholo sy no avy ny isika rehetra. Ankoatran'izay tsy voatanisa moa zany, aiza Tomasina, aiza ny vola Tomasina, atsika ny BNGRC ve? Iza ny tompona andraikitry BNGRC? Tonga ny fotoana hijoroana. Fanahirana ny omaly sy ny androany, fanairana azafady indrindra ny omaly sy ny androany, fa manome fotoana malagasy rehetra tsy akanavaka izahay amin'ny asabotsy 20 aprily 2024. Ho an'ny tanindrazana hatrany, ho an'ny rariny, ny hitsiny, ny marina, tadiofa soa ataovitsika malagasy zany, ary Madagasikara ho an'ny tanjanaka. Sotra tompona. Tsy vola. Vahiny foana mazaka gaga be tsika hoe fa maninona ny tanora malagasy miazakazaka mianatra langy amin'izao dia hiasa any ampita, fa ny sinosiny karana dia miazakazaka andeha hitrandraka amin'ny Madagasikara. Zavatra mampametra-panontaniana foana zany zavatra zany hoe fa maninona ny sinosiny karana miazakazaka maketo amintsika andraraha, fa maninona tsika no miazakazaka dia andositra ho any an-dafy, satria mbola misy zavatra tsy norina ny Madagasikara. Zay ny antony ijoroana. Misy teny ve hoatolotsao ho an'ny tanora zay da miaraka taminao tamin'ny 25 septembre anazy. Misy fotoana zao mbola tsy tatsika, tsy tasaroa fa tena fotoana zao anyvatsika Madagasikara entingatsika fanivana raha gava saina hoazana mbola matototory tsy misy tokony atahorana raha ohatra ka hoe ho an'ny tompontsoa Madagasikara misy Sereto. miado an'ilay sany zay e, miado an'ilay sany zay e, efa milama be tokantranonareo. Zay afaka antsoka tany an-dafy, zay afaka piripirina tany an-tranonay a. Anapo-pitokolo amizako izay efa lasa ny an-dafy, mba hainareo moa zany tamin'ny herintaona ohatr'izao efapolo am'zato, zao 70 am'zato. Misy fomba fitenina mpandinika ara-tsosialy izay miteny hoe raha te hijery nareo hoe ahoana ny fandrosoan'ny firenena anankiray, jereo ny any anaty hôpitaly. Marina tokoa manaiky izahay, ary za tsy miteny mihitsy hoe malahelo hoe miakatra ny karaman'zandry isan'ny interne hoe 27%, mais le système qui va avec, manahoana ny système miaraka aminy, miakatra 27% karaman'isany, fa ny miaraka aminy aiza, aza faliso lelaka rezana, aza de faly amin'ny zavatra kely ohatran'izany. Jereo tsara mankaiza système sanitaire amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza tsika izao manerana zao tontolo izao, mba anisan'ny sangany any taloha l'hôpital universitaire eto amintsika izao aiza manahoana ny fotodrafitrasy, manahoana ny olombelona miasa ao na toe-tsainantsika menakavy ao ary manahoana sasy tout ça c'est à cause du système. Dia mety amintsika ve zay système zay rafitra zay mbola mety amintsika ve zany, aiza ho aiza tsika amin'izany, aza manaiky ampatoritorino ny olona, aza manaiky ampatoritorino teneninareo hoe nahazo vola indray karinina, nahazo milary karinina. Jereo ny fiainany dadanay sy mamanay ary zandrinay, jereo fiainany zareo. Aroanisy tsy hijoro lohan'ny tombotsoan'ny tanora malagasy. Zahay tanora malagasy no maroanisy eto, ka raha ohatra tsika tsy hiteny raha izahay no angina dia galina rehefa mangiry, rehefa nivatoveny tsy hiteny dia nadivorona raha manidina mangery eo aminy. Ka zahay tsy anaiky an'izay, arovanay maso ny tolona zay nataonay, tsy tapitra ny tolona akory fa mitohy ny tolona, ary zahay no misatatra azy androany. Zay raha tsy mifanirafitra, zay tena marina.
zava-dehibe ny fanehoan-kevitra anay ny amin'ny hoe tsy mankasitraka ny androm-panjakana rehetra toy ny HCC, CENI, Assemblée nationale, Sénat, izy rehetrarehetra reo mandany volam-bahoaka fotsiny. Raha vao reo dia ny budget zareo omezony tantsaha malagasy hividiany traktera. Zay ny zavatra ilainy malagasy mba hampaleo tena ny Madagasikara. Raha vao reo alaivo ny volany zareo omeo ny mpianatra manerana ny université ampiakaro ny bourse-ny mpianatra manerana ny université omezo famatsim-bola ny commune rehetrarehetra ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara. Sasa sa sa